Viva 98.8. Azava fandarina eto mionjam-peo viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny iray ora atoandro ka hatramin'ny roa ora sasany famakafakana ara-politika sosialy toe-karena voalohany aloha hitodika kely ny zavatra nisy tamin'ny herinandro tsika zay tao hoe somary fifamivoaka moa ny vaovao ofisialy zany tao anatin'izay ny misy namana mpanao gazety voantso sisa zay niteraka resabe ona mampatrika dia tsotra ihany no hoe alao ny mpanao gazety anao ny asany zay ihany satria toky iray lehibe iankinan'ny firenena sy ny vahoaka ary mpitondra ny mpanao gazety eo amin'ny fampitana ny vaovao tsara mariana ihany koa misy ny mpanao gazety zay ataontsika hoe mitondra famakafakana samihafa mila mahay mandray ihany koa sy mihaino tsara ny mandray an'ireny famakafakana reny ny fitsarana amin'ny famakafakana hoentin'ny mpamakafaka na mpanao gazety izy na olona mpamakafaka ara-politika dia zao mila saina tony mandray an'izy ireny fa na ianao ary dia afaka mamakafaka rery ihany koa amin'izay resaka entina mamantatra ny mety ho marina sy ny mety tsy ho marina fa amin'iny famakafakana mbola misy tsisy filazana ny resaka hoe ofisialy fa mandeha zany famohana hevitra araky ny sio zay mety misy sy ny atao hoe fanadihadinana ny analizy zay mety hoentina ao anatin'ilay izy dia anjarany tsirairay manana ny fandretean-dahatra ao anatin'ny tsirairay ao mandray an'izay zavatra izay zany izy daholo ka ny teny kely tsotra fotsiny mba entina ao anatin'izay dia hoe mafy ny asanay mpanao gazety dia aloha mba hanao ny asany fa zay miopefo kosa sy mandika lalàna tany-tandalantsika fa raha kosa hoe antso-jay avatsy na atsairo na sala amin'izany no entina anaratsiana nanaovana tsinitsinina na hitezerana amin'ny mpanao gazety dia tsisy satria asa anankiray tena goavana izy io ary andriankinan-javatra maro ny mpanao gazety koa tsy fahavalom-bahoaka zay dia tsarovy ny mpanao gazety ary anisan'ny tena manana fiarahamonina eny anivony rehetra eny afaka miresaka afaka mifantany afaka mandray vaovao afaka mifampizara vaovao ary mampita amin'ny vaovao ho an'ny rehetra zay ny ataoko hoe na eny anivony fiarahamonina tsy tokony ho fahavalo mihitsy indraindray ary ny olona tenenitsika mihitsy indraindray ny olona rehefa misy zavatra miseho ny amin'ny fiarahamonina dia au lieu dia tokony mpitandro filaminana aloha ny antsona dia eo akaikikaiky eo satria iny zany mba takatra ny saina eo akaikikaiky eo dia hoe tsy misy mpanao gazety fa andao aloha antsona le mpanao gazety aingana satria mbola etapy ny zavatra tokony andalovana fa tonga ny mpanao gazety tena tsy nandany antso dia manoro ny lalana hoe zao ny etapy tokony atao aloha manoloana ny osehon-javatra io dia zay fa zay mahita ny fotoana ahafahanay miasa manatanteraka ny asanay mahakasika ny vaovao io hitanareo zay ny teneniko hoe
manaja ny fiarahamonina ny mpanao gazety ary naman'ny olona rehetra tsy fahavalo-piarahamonina mihitsy tompoko. Fa tia koa nefa somary manahirana tia le tambazotra moa eo fa indraindray misy zavatra mampipanika ny olona dia misamboaravoara fa misy ao anatin'ireny le hoe influenceur sy ny karazan'ireny milaza vaovao sisa jerena nefa misy tsy mifanandrify araky ny tokony ho izy le izy. Misy misavika saranga asana mpanao gazety nefa tsy tokony ho zay akory ny zavatra ataony manoloana an'ilay izy dia lasa misy repère diso le olom-pirenena dia indraindray tsy amezana tsy ny olom-pirenena mety tafalatsaka ao an-tsainy voateniny eo am-bavany mety hoe makahala mpanao gazety ka mba fanazavana tsotra fotsiny izay mba netiko izay ny hoe alao anao ny asa ny mpanao gazety tsy fahavalo-piarahamonina velively tena namany ireny antanionge ireny olona taloloha mpanao politika sy ny olon'ny fiarahamonina taloha sy ny fa sahako milaza aminareo fa anisan'ny fafinaretana ho an'izy ireo ny mananamana mpanao gazety zany satria tena hoe afaka miteny malalaka tsara, afaka miresaka, mifanakalo hevitra, mifantany eny, zay le izy. Ary zay mahatonga ny firenena anakay miaina araky ny tokony ho izy satria nahoana mba mahafeno ny fepetra amin'ny asa tandrify azy mifanao gazety amin'ny filazana ny vaovao tena marina sy ny ofisialy. Ny mpanao gazety ihany koa raha mbola vaovao, mpanao gazety rehetra amin'ny ankapobeny raha mbola vaovao mampisalasala tsy mamoaka an'izany izy. Raha mbola tsy vita recoupement tsy tena tsy mamoaka an'izany mpanao. Raha mbola mampiahiasy ny sisa tsy mamoaka ny mpanao gazety satria mila zavatra marina ny olona. Satria raha vao mivoaka manko amin'ny anao manjery anakay na amin'ny gazety anakay, gazety anina mihitsy anie no ny teny an'izao, radio zao mihitsy anie ny teny an'izao, ianina fa mpanao gazety mihitsy anie no ny teny ohatran'izao. Jerena nefa sanatria mivava zavatra dia tsy mety. Izay ny tenenako hoe ny mpanao gazety tsy hamoaka vaovao tsy marina zany fa tsy maintsy misy fitandremana goavana. Zay izy raha resahana amin'ny ankapobeny ny asan'ny mpanao gazety ka ozy izy hoe ny mpanao gazety tompoko tsy fahavalonareo velively fa olon'ny fiarahamonina ireny. Azo antsony ireny andro alina, azo antsony ireny andro mazava, azo antsony ireny amin'ny fotoana miaina, azo ifampiresadesahana ireny, azo mifanakalo hevitra sisa. Ohatran'izay ihany koa mpanao gazety sady mpamakafaka afaka miresaka satria nahoa ny fampizarana le izy. Karaha sanatria mivava ve sekontana ara-politika na tsy fitovizan-kevitra sy ny sisa dia entina atao fitaovana fampitangana amin'ny olona samihafa dia fanontaniana mipetraka hoe te-hanana any Madagasikara androso ve tsika, te-hanana olom-pirenena vanina ve tsika. Zany izy daholo. Ny afatra ngezabe eo anatin'izay dia izao ny vaovao ofisialy ihany. Rehefa misy vaovao hitanao any ambadika azy ala amin'izany dia volavolay tsara aloha, fataro tsara, dia eo dia efa miverintsika hoe azonao atao miantso mpanao gazety na mpamakafaka reny milaza an'le izy hoe zao nge ny zavatra misy tena marina ve, mety iseho ve, mety ho marina ve, mety dia manana ny fomba hitondrany azy indray ny mpanao gazety ao anatin'ny fanadihadiana hitadiavany fanampiny izay efa nentinao na hitombo bebe kokoa ny fahamarinany na mety vaovao tsy ho marina. Zay le izy zay. Ka fanamafisana ny hoe alao velao mpanao gazety hiasa malalaka anao ny asany tompoko.
Ny anankiray farany hoentintsika dia ity tranga tena varahotrana daholo ny olona hatramin'ny olon-dehibe ny maika moa ny ankizy dia ny zavatra miseho moa zany dia ny hoe misy ny alatr'olona, misy ny von'olona, ny alajaza sy ny sisa. Zany zany miseho eto amintsika. Zany hoe kolotsaina mbola tsy nanana malagasy zany, ankehitriny tonga amin'izany. Inona re mety mahatonga an'izany? Inona ny antony isehoan'izany zavatra zany eto amin'ny firenetsika? Nosy angentsika. Ny reny ny vaovao ofisialy fa ny varira sy ny karazany efa fantatritsika daholo ny manjo azy. Ny zaza tsy hita, ny maty, ny olon-dehibe sy ny sisa, ny zavatra tiana ambara ary mpiaino ajaina dia izao hoe inona ny tena zava-misy eto amin'ity firenetsika ity no tonga amin'ny toe-javatra ohatran'izany. Manana mpitandro ny filaminantsika, manao mifanadihadiana lalina, mitady sy mikaroka, fa ny zavatra mampalahelo dia izao manjaka loatra ny toe-tsaina mifankahala. Tsy haitsika mihitsy manavaka ny zavatra tokony iraisa-tsaina sy ny zavatra tokony ho avahana. Kanika na mpanao politika ary dia misabadidaka ambony ambany, dia lasa misy fiantraikany dia tsy maintsy le olo-pirenena foana. Io nge teniko ambe, tsy maintsy le vahoaka foana no miatrika ny zavatra mamay. Manjaka loatra ho an'ny fankahalana, ka rehefa mifankahalana sy ny tsy fitiavana tompoko, ary indrindra le tsy mifampatoky, dia lasa misy toe-javatra hafa miseho manahirana. Zavatra tiana ambara dia izao mila vaovao marina ny olo-pirenena mahakasika an'izao toe-javatra mampiororo sy mampiasa saina ny tsirairay avy izao. Iza ny ao ambadika izao, inona ny tena marina, inona ny tiana atao, fa loatra ianao mpamosavy malemy re. Malagasy samy malagasy ka ny eto ihany ny aripaka. Mampalahelo ange le tranga miseho re olona, tena mampalahelo. Manjaka ihany koa eo le resaka hoe fakanan-keriny na hoe kidnapping, dia misy manao vazivazy ny olona, kidnapping malagasy, fitadiavam-bola. Ka mandra-pitady anao ny vola nge miororo sy matahotra ianao hoe sao dia tratra. Eto manao antsoavy ny mpitandro ny filaminana, amafiso ny asanareo. Miraha miasa amin'iny fotony amin'ny olo-pirenena, fa tokony von'ny fanampy ao anatin'izany ny rehetrarehetra. Fa tia koa zavatra anankiray tena somary manahirana, mety mahasarosarotra ny asa na isika olo-pirenena, na mpitandro ny filaminana, na ny tompona andraikitra samihafa, ny malagasy tompoko ankehitriny dia sady mahay manelitsao
no mora ny dairana tsao. Zany izy daholo. Le tsao alefa io nefa de maninona? Mampitahotra amin'ny fiarahamonina. Mampitahotra amin'ny manodidina. Seho anakay taimo mampiso zao. Tsika efa tsy venina zany hoe misy le mpangary paosy-panina ka mahita ankizy kely manao kavina, de iny kavina iny tsiritiny, ataon'izay azahoana iny. Fa vao mandeha le sika teo mpangalajaza, ay zava-doza amin'ny tany. Ohatran'izany. Ka eo koa tsika mila fitandremana. Ny malagasy enjana be ho ankehitriny raha anelitsao ary enjana be koa fa mora andairana tsao. Va olana ary. Ao anatrehan'izao toe-javatra miseho zao, makahira mpitandro filaminana aloha ao anatin'ny fanadihadiana rehetra izay ataony. Ary ny eo anivon'ny fitsarana, na inona zany zavatra misy rehefa miakatra fitsarana, de mila ako ny vaovao. Tena marina avy aminareo ny olo-pirenena hoe zao na tonga an'iny na izao. Za tsy manao hoe mety tsy ampy. Za manao hoe ampy, tsy any. Fa mila zany, mamata. Afarany. Matoa miseho zao toe-javatra zao misy micréer io tompoko. Ty ohatra anakay mety hafahafa, hoe inona mahatonga anao mety hiteny ratsy, misy antony ao, matoa ianao tafateny ratsy. Zay ny ataoko hoe ohatra hafahafa le raisiko. De ohatran'izay koa zavatra miseho. Matoa io miseho, misy manao. Raha maha-kristianina entina ambavaka ny ahitana ny tambazotra goavana be manao an'io zavatra io.